ava-malala rehetra ao amin'ny tompo. Mbola ho ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. MIORENA ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Mbola miazona izany loha hevitra izany ihany ny hevitr'IKM mandritra izao volana izao. Ny Exodosy toko faha 420 ny andininy voalohany hatramin'ny faha 1 no andeha anatsoantsika ny hafatra avy amin'ny tompo amin'ity anio ity. Exodosy toko faha 420 ny andininy voalohany hatramin'ny faha 1. Izany andiny tsoratra masina izany havana dia mampiseho ny fifanekena nataon'Andriamanitra sy ny Zanak'Isiraely ary ny afara tamin'ny fiaraha-misakafo izany. Izany havana dia tandintona ny amin'ny fanasan'ny tompo aty amin'ny testameta vaovao. Ny zava-dehibe moa havana amin'ny famakiana ny soratra masina dia ny iainana izany teny izany. Ka raha miaino ny toriteny sika dia mandray fiainana avy amin'Andriamanitra miainga amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka an'io dia ny fiainana tiana ho ampitaina amintsika miainga amin'izany soratra masina izany dia ny fiainam-pakatoavana, fiainam-panompoana, fiainam-pihavanana. Izany teny telo izany no andeha ho ampitaina amintsika dia ny fiainam-pakatoavana, fiainam-panompoana, fiainam-pihavanana. Fiainam-pakatoavana. Teto dia niaran-dretona ireto Zanak'Isiraely reto. Rehefa nanome ny tenin'Andriamanitra i Mosesy dia niaran-dretona ireto Zanak'Isiraely reto. Ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Mampiseho fankatoavana izany ry havana. Mampiseho fanekena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny olona. Fa ny teny rehetra izay nampitain'i Mosesy ho an'ireto Zanak'Isiraely reto dia ho ataony ary ho ankatoavany. Izany fiainam-pakatoavana izany ry havana dia fiainana tokony hananantsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Isika kristianina, isika mpandray ny fanasan'ny tompo dia tokony iaina izany fiainam-pakatoavana izany. Inona ry havana ny litera tena mba sarotra amin'ny ankizy na hoe tsy dia tian'ny ankizy loatra. Ny teny tena hoe tsy dia tian'ny ankizy loatra na hoe litera dia ny OBI. OBI. Sarotra amin'ny ankizy ny mankatoa ry havana. Ary matetika rehefa tenenina izy dia vao maika ara tsy arahany. Arakaraka ny tenenana azy no tsy anarahany azy, indrindra moa eo amin'ny ankizy eo amin'ny herintaona hatramin'ny faharoa taona eo, tia manandran-kandrana, tia mikitikitika, ary arakaraka ny tenenana azy vao maika tia no atao le zavatra andrarana azy iny. Fa isika koa ry havana na dia tsy ankizy raha fa samy efa lehibe dia tsy mba manana an'izany fankatoavana izany indraindray. Arakaraka ny tenenana antsika no vao maika tao mampihemotra antsika, mahatonga antsika tsy hankatoa izay andidiana antsika. Kanefa ry havana ny toetra izay nananan'ireto Zanak'Isiraely reto dia tsara alaintsika tahaka dia izany fiainam-pakatoavana izany. Mankatoa an'Andriamanitra, mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny mpandray fanasan'ny tompo ry havana dia nanao fanekena tamin'ny fotoana izay nanokanana azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Nisy fanekena izay nataontsika. Ka izany fanekena izany ry havana dia tsy ho fanekena amin'ny vava fotsiny ihany, fa tokony hankatoavana ary iainantsika mpandray fanasan'ny tompo izany. Andeha ho tsy ahivontsika kely izany fanekena nataontsika teto amin'ny alitara izany tamin'ny fotoana izay nanokanana antsika. Toy ny ahoana moa ilay fanekena nataontsika raha mbola mahatsiaro isika? Ie, manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy, voavela ny eloko, azoko ny famonjena. Izay aloha ny voalohany. Betsaka ary filazantsika matetika mihitsy izany hoe tena manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy. Fa maro amintsika ihany koa no midododo mitady famonjena any amina zavatra hafa. Efa nanaiky tsika fa nandray ilay famonjena,
i Kristy ny mpamonjy atsika ka nahoana mbola mitady famonjena amina zavatra hafa, nahoana mbola mikaroka famonjena amin'ny toerana hafa rehefa ao anatin'ny zavatsarotra isika. Dia amin'izao moa efa betsaka ny voyante na hoe mpahita tanana aty amin'ny faritra avaradrano dia efa be dia be ny manao fanentanana momba an'izany. Ary misy amin'ny kristianina dia mandeha manantona an'ireny olona ireny mijery hoe ahoana no aviko, inona no aviko, inona no tokony ataoko, ahoana no ataoko mba hahafahako fanadinana, ahoana no ataoko mba hahitako vady. Fa tsy efa nanao fanekena va isika ry havana fa Kristy ny mpamonjy, ka nahoana no mbola mitady famonjena amina zavatra hafa ihany. Efa nanao fanekena isika ry havana dia andeha ekentsika izay rehetra nekena teo anatrehan'Andriamanitra. Toy ny fanekena izay nataontsika ihany koa dia manao hoe ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarihan'ny fanahy masiny. Firy amintsika moa no tena nanao fanompona marina tokoa rehefa nandray ny fanasan'ny tompo. Firy amintsika no tena niditra tany anaty sampana nandray anjara ty amin'ny fiangonana. Fa isika ry havana raha nanao izany fanekena izany dia mila manompo marina tokoa ary mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho an'Andriamanitra, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana anompona an'Andriamanitra. Azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly isan'andro arak'izay azoko atao ao. Samy miteny izany avokoa isika, ento koa arak'izay azoko atao. Kanefa ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ry havana dia fiainana ho antsika kristianina. Raha misy olona tsy misakafo mandritra ny herinandro fa isaky ny alahady ihany izy vao misakafo, dia asa re mba manahoana ny endriny, mba manahoana re mba afaka mandeha ve izy? Mety tena hoe reraka raha jereny izany olona izany ry havana. Dia isika ihany koa ry havana, aoka mba tsy isaky ny alahady tsika no hisakafo. Hisakafo ny tenin'Andriamanitra fa isan'andro sika. Raha mbola azontsika atao dia hiaina izany tenin'Andriamanitra izany arak'ilay fanekena efa nataontsika, dia tena hamaky ny Baiboly isan'andro ho fiainana eo am-pelatanantsika izany famakiana ny tenin'Andriamanitra izany. Manaraka dia ny hoe hanohy ny fitondrana ao amin'ny efitra ary hanaja ny hevitra tapaky ny mpandray. Ento koa ry havana, isika dia hananaiky ny hanaja ny lamina izay tapaky ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Misy ny fotoana izay iarahantsika manapaka eto ny amin'ny fandehanan-draharaha atao amin'ny fiangonana. Maro ny manangatanana fa firy amin'ireny no tena manatanteraka marina izay ho atao. Firy ny tonga rehefa tena ho atao tokoa ny asa. Ary ankehitritsika dia miara-miombona amin'ny fanatanterahana ny jobily ny fisotrondronoana ray aman-dreny mpitandrina. Miara-miombona amin'izany tsika ary niarahananaiky teto anatrehan'ny fiangonana izany, ka aoka tsy ny olona vitsy ihany no hanolotra ny tena ny anatanteraka izany, fa isika rehetra mpandray fanasan'ny tompo dia niarananaiky fa hatateraka izany hatramin'ny farany. Dia azony izany fanekena izany satria tsika mpandray fanasan'ny tompo ry havana dia olona manaiky ny lamina, manaja ny fandaminana, manaiky ny hevitra tapaky ny mpandray. Tsy izany ihany fa ny hevitra rehetra izay iombonantsika atao amin'ity fiangonana ity dia efa niombonantsika ny arahananaiky ry havana, dia andeha tsy ho ataontsika tsinotsinona izany fanekena efa nataontsika izany, fa ho arahana ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany fanekena izany ry havana dia miafara amin'ny hoe ny herin'Andriamanitra no iankinako hatanterahako izany. Tsy efa ny tena irery havana ny fanekena izay ataontsika, tsy isika akory no mahefaka hatanteraka izany rehetra izany, tsy isika akory no masina indrindra ka afaka hiasa anao izany rehetra izany, fa ndeha hiankina amin'ny herin'Andriamanitra isika ahafahana mankatoa ny fiainam-piankatoavana ry havana, dia hiankinantsika amin'ny herin'Andriamanitra. Araka ny lazaina teo dia hoe sarotra amintsika ny mankatoa,
ka amin'izay mahasarotra zay dia andeha hiankinantsika amin'ny herin'Andriamanitra izany fiainam-pakatoavana izany, tsy hiankina amin'ny tenantsika isika fa hiankina amin'izany herin'Andriamanitra izany. Koa mety isika ry havana anana izany fiainam-pakatoavana izany satria isika mpandray fanasan'ny Tompo dia efa nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra tahaka an'ireto Zanak'Isiraely reto. Ny manaraka ry havana dia isika ihany koa dia mila manana fiainam-panompona, mila manana fiainam-panompona isika. Eto dia Andriamanitra mihitsy no mifidy ny olony hanompo azy. Mifidy izy mba hiakatra anakaiky an'i Jehovah. Nisafidy olona izy ry havana hanompo azy hiaona aminy. Misy tokoa ry havana ny olom-boafidy manokana izay notendren'Andriamanitra mba hanompo azy. Ary izao sy anao io dia tsy isika no mifidy ny tenantsika raha manompo an'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra no mifidy antsika. Andriamanitra no mifidy sy anao mba hanompo azy. Noho izany ry havana dia aokantsika samy ahatsiaro fa fifidianan'Andriamanitra no ahafahanao manompo azy. Fifidianan'Andriamanitra no ahafahanao manao ny asany, fa tsy noho ny amintsika fa noho ny amin'Andriamanitra izay efa nifidy antsika. Koa ho antsika izay nofidian'ny Tompo manokana dia aoka hiaina izany fanompona efa niantsony Tompo antsika izany tsika. Eto dia nantsony hiakatra hiaona aminy ireto olona ireto. Fa isika ihany koa ry havana amin'ny fanompona izay ataontsika dia aoka hiakatra trantsika amin'ny seha-panompona izay ataontsika. Sanatria hiemotra ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra fa aoka hiroso sy handroso hatrany amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary anakaiky an'Andriamanitra hatrany. Indraindray tokoa isika ry havana dia miemotra. Indraindray ny antony mahatonga antsika tsy miditra amin'ireny sampan'ireny dia mahita ny toetran'ny olona ka ranona toy izao ny toetrany, ranona toy izao ny toetrany. Fa andeha tsy hijery ny hafa, tsy hijery ny manodidina antsika isika, fa Andriamanitra ilay efa nifidy anao. Izy no aoka ho banjinina, izy no aoka ho jerena fa aza mijery ny olona isika. Andriamanitra ry havana no ny antso ka izy no aoka ho jerentsika raha hanompo azy itsika. Ny fanompona ry havana dia fankatoavana an'Andriamanitra ihany koa ny fanompontsika azy. Teto dia nanorina alitara ho mariky izany fanekena izany ireto Zanak'Isiraely ireto ka nanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Izany fanonerana alitara izany dia mariky ny fanompona an'Andriamanitra izany. Ary mampiseho sahady ny endriky ny fiangonana izay efa iainantsika ankehitriny. Fa isika manokana aloha ry havana no tempolon'Andriamanitra. Isika ny tenantsika no tempolon'Andriamanitra. Koa meteza ianao anorina toerana manokana ho an'ny Tompo ao am-ponao ao. Aoka ianao anorina toerana hiaonana amin'Andriamanitra ao am-ponao ao. Ka raha manorina toerana ho an'ny Tompo ianao dia mandeha ho azy eo amin'ny fiainanao ny fiainam-panompona. Mandeha malalaka aminao ny fiainam-panompona. Ary amin'izany fanorenana toerana ho an'ny Tompo izany dia afaka manompo an'Andriamanitra isika. Ary aoka tsy ho zava-poana ny fotoana izay andalovantsika, ny fotoana izay iainantsika eto amin'ny fiangonana, fa andao hamela tantara. Hamela tantara tahaka ny nataon'ireto olona ireto izay nanorina alitara. Hamela tantara ho an'ny taranaka, hamela tantara ho an'ny fiangonana ny fisianao. Aoka mba hamela tantara ho an'ny manodidina ny fisianao. Fa aza tao mandalo fotsiny ihany. Fa mamela tantara, mamela mariky. Ho mariky ilay fanekenao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Ny manaraka ry havana dia mila manana fiainam-pihavanana isika mpandray ny fanasan'ny Tompo. Mila manana fiainam-pihavanana isika. Ny mpandray fanasan'ny Tompo ry havana dia olona vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy maintsy misy raha latsaka ho fanadiovana noho ny oto. Ary araka ny hitantsika eto amin'ity andin-tsoatra masina ity dia nanao fanatitra hodorana izy ireo
Ary tao anatin'izany dia namafy ny raha tamin'ny Zanak'Isiraely I Mosesy. Izany famafazana ny raha zany ry havana dia mendrik'ilay fanadiovana ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Tao amin'ny testamenta taloha dia I Mosesy no mpanelanelana teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Fa ankehitriny kosa dia Jesosy Kristy efa naharesy zany elanelana teo amin'Andriamanitra sy ny olona izany. Efa resin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana ilay fahotantsika, efa noentiny teo amin'ny hazofijaliana ka efa nandray zany famelan-keloka izany tsika. Ary ny ran'i Kristy no fanadiovana ho antsika ry havana. Ny ran'i Kristy, I Kristy ilay fanatitra tokana ho antsika, izy ilay nandatsaka ny rany ho famelana ny elontsika. Ary aoka tsy ho ataontsika tsinotsinona izany raha nalatsaka teo amin'ny hazofijaliana izany, fa ho fanavotananao no nandatsahana ny rany Jesosy Kristy ka aza ho atao tsinotsinona fa raisy ho fanadiovana ary meteza ho diovin'Andriamanitra marina ho afaka amin'izany fahotanao izany ianao. Satria ny fandraisanao ny fanadiovana izany avy amin'ny Kristy izany no hanananao ny fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy afaka ny hanana fihavanana amin'Andriamanitra isika raha tsy manana an Jesosy Kristy manaiky ho dioviny amin'ny rany. Satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany ry havana no lalana ahafahantsika hifanerasera amin'Andriamanitra. Ka aoka ho fiainantsika isan'andro izany fihavanana izany. Raha tafahavana amin'Andriamanitra ianao ry mpandray ny fanasan'ny Tompo tamin'ny fotoana izay nanaovanao ny fanekena, tamin'ny fotoana izay nanoloranao tena ao amin'Andriamanitra, dia tsy ny tenanao sy Andriamanitra ihany koa no vita fihavanana, fa vita fihavanana tamin'ny manodidina anao ihany koa ianao. Tonga mpihavana amin'ny olona lavitra anao ianao, satria ireo izay lavitra anao, ireo izay tsy fantatrao akory, dia tonga mpianakavy ao amin'ny Tompo isika. Tonga mpianakavy ao amin'ny Tompo isika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ka isika kristiana ry havana dia olona miaina izany fiainam-pihavanana izany. Mihavana amin'Andriamanitra ary mihavana amin'ny manodidina azy. Ny fiafaran'ireto fifanekena izay nataon'Andriamanitra sy ny Zanak'Isiraely reto dia nanatanteraka fiaraha-misakafo. Nanatanteraka fiaraha-misakafo ireo olona izay efa nantsoan'Andriamanitra manokana. Ary tao anatin'izany fiaraha-misakafo izany dia nahitan'Andriamanitra izy ireo. Nahitan'Andriamanitra izy. Ny fiombonana ry havana dia ao anatin'ny fiombonana dia ahitantsika an'Andriamanitra. Ary tsarovy ry havana fa amin'ny fotoana izay andraisantsika ny fanasan'ny Tompo dia manatrika antsika Andriamanitra. Manatrika antsika Andriamanitra ary miaraka amintsika Andriamanitra amin'ny fotoana izay andraisana ny fanasan'ny Tompo koa. Aoka tsy ho ataontsika ambanin-javatra ny fandinihan-tena manoloana n'izany fandraisana ny fanasan'ny Tompo izany. Ary aoka ho tehirizitsika satria fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahafahantsika mandray izany fanasan'ny Tompo izany. Hita eto arak'izany fa tsy ny olona rehetra no afaka mahita ny Tompo, fa ny olona voadio sy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary izany ry havana dia manefy antsika mba hanana fanahy mendrika eo am-pandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Satria tokoa dia eo ambany fanatrehan'Andriamanitra isika rehefa mandray izany mofo sy divay izany. Ka andao ireo ataontsika zava-dehibe ny fotoana izay andraisantsika izany fanasan'ny Tompo izany. Ary samy hanadio ny tenantsika isika mba ho tafahombona amin'Andriamanitra marina tokoa amin'izany fotoana andraisana ny fanasan'ny Tompo izany. Ho afaka amin'ny fahotantsika anaiky ho diovina amin'ny rany Jesosy Kristy Tompontsika. Ho feny ry havana dia aoka isika ho mpankatony teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany. Aoka ho marina ny amin'ny fanekena izay efa nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra isika.
Ary ao anatin'izany fankatoavana an'Andriamanitra izany dia mila manana fiainam-panompoana isika. Mila miroso amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isan'andro isika. Ary ny farany dia mila miaina ny fiainam-pihavanana izay efa noraisintsika tamin'Andriamanitra isika. Tsy ny fihavanana amin'Andriamanitra ihany, fa ny fihavanana amin'ny hafa amin'ny manodidina antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.